Ho ampitombona ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Amin'izao andro vaovao izao dia faly izay misaotra, mankalaza manome voninahitra anao Tompo, izay loharanon ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra. Misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana amin'ny fiainana isan'andro. Noho izany dia apetraka aminao hatrany ny fiainay mba hanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Raha hiverenana foy ry havana ny voalazantsika omaly araka ny hita ao amin'ny Salamo 7:30-1 dia tsy misy mahafantatra ny amin'ny atsiprim-piainan'ny olombelona tsirairay avy afa-tsy Andriamanitra sy Jesoa Kristy zanany irery ihany. Mahalala ny toetrany, mahalala ny mombamomba ny olona tsirairay iray manontolo, dia ny fisainany, ny fikasany ary ny hoaviny. Ny 1:1-4 no hitantsika omaly, ary ny 5 sy ny 6 kosa no hamaranantsika an'izany anio. Vakiana isaky ny 1 ary io 5 sy ny 6 io amin'ny Salamo 7:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Hoy ny 5: manodidina ahy eo voako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka amiko ny tananao. Midika izany ry havana fa tsy mahafoy na mahasaraka ny olona Andriamanitra. Miaraka amin'ny olona mandrakariva izy. Ary vao mainka moa tena lehibe ity fiarahana ity satria hitantsika eto hoe apetrany eo amintsika ny tanany. Manahoana izany? Atsapana mihitsy izany fa te hiaraka amintsika ary tsy hoe manalavitra fa tena manakaiky, izay koa ilay hoe eo aloha sy eo aoriana, tena miaraka amintsika isan'andro ny Tompo. Aza dinonina fa Jesoa koa anie dia niteny an'izany. Rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia izao no ambarany ao amin'ny Matthieu 7:20 hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mahafaly izany, mahafinaritra izany, ary indrindra anahana fanantenana fa ilay Andriamanitra sy Jesoa Kristy mahafahatra ny atsiprim-piainantsika dia tsy mahafoy na mahasaraka antsika koa. Andeha vakiana indray ary ny 5. Fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tritratro. Vaky vava ny mpanao salamo eto satria tafahoatra mihitsy amin'izay mety ho takatry ny sainy ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany isan'andro isan'andro. Mety tsy izay nieritreretiny sy ny nandalo tao an-tsaina akory azy, nefa dia fantatr'Andriamanitra fa mahasoa sy mahatsara, dia tena nomeny ny Tompo maimaimpoana ho an'ny mpanompony izany. Dia izany no mahatonga ny mpanao salamo eto miteny izany fa tena efa tafahoatra loatra e. Tsy takatry ny saina intsony ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary tena hiderany sy ankalazany Andriamanitra izany satria mahasoa sy mahatsara ny fiainany. Feno ry havana dia izao, tsy misy mahalala antsika afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ary faharoa koa dia tsy hoe fantany fotsiny isika fa tena karakarainy amin'ny atsipiriany amin'ny fiainany. Ary izaho manokana dia ilay hoe apetraka ao amiko ny tananao io izany, io izany tena mahalasa heritreritra aho hoe izany Andriamanitra tena any amin'ny toerana feno fiandrianana sy voninahitra, izany Jesoa Kristy eo ankavanan'ny Ray izany, ary indrindra ilay fanahy masina izay ambarany hoe miaraka amintsika isan'andro izany dia tanteraka amin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Koa dia aza mahafoy na mahasaraka ny Tompo e. Andao hiara-dalana aminy isan'andro isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa tsy misy toerana eto ambonin'ny tany andehananay ka tsy ahitanao anay, ary tsy mampatahotra anay izany fa vao mainka mahafaly satria andraisanao an-tanana ny atsiprim-piainanay. Noho izany dia ny hoavinay rehetra dia mbola apetraka eo am-pelantananao ihany, ary amboary ny fisainanay, amboary ny fikasanay mba hifanaraka amin'ny sitraponao Tompo, hanananay fiadanana. Dia hifampitantana aminao mandrakarivana izahay amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.